mitondra fahavokarana fiainany amin'ny alalantsy fitombavaka androantsy mino anao zay matoky anao zay arasina tombokase amin'ny raha tsabinao ny vavaka indray zay natsandratra eto androany misaotra dada alleluia amen amen alleluia mialatsiny toko amin'ny fatapahana kely teo mino fa tafaverina daholo itsika tsirairay avy eto alohan'ny idirantsika tenin'Andriamanitra andeontsika isianao ihira tena hoe ankalazan'Andriamanitra tsy hoe hirahira fotsiny tena hoe ankalazana azy tena mametraka anazy amin'ny toerana tokony misy azy tokony izy amin'ny fotsika voalohany indrindra dia avelantsika miasa amin'ny fiainantsika tsirairay avy izy anio. Alleluia. Asanda chainya narana manzakai tuamina izao niderana ailaza niatsara nauzai uderainanye jamani cha Aviantsika rainay andanitra rainay andanitra tinay anao asandatra iny anaranao manjakay eto aminay izao nideranao ka ilaza niatsaranao zao aviantsika farany uderaina nye andriamanitra talohan-kehitriny sy ho avy uderaina nye fampanjaka fantatro izay ino sy ny fitiavany sy ny fitiavany miadana ny foko
misindany ai fantatro izay inoko fantatro izay inoko sy ny fitiavany ai miadana ny foko misindany ai mety ovy izao rehetra izao tombo afatsy anao ianao ty ai tsy miova fa mandraky izay ty ai anao ianao ty ai kanao fona izao rehetra izao tombombola ty ai averintsika zany izany hoe fantatro izay inoko fantatro izay inoko sy ny fitiavany ai miadana ny foko misindany ai fantatro izay inoko sy ny fitiavany ai miadana ny foko misindany ai mety ovy izao rehetra izao tombo afatsy anao ianao ty ai tsy miova fa mandraky izay ty ai anao ianao ty ai kanao fona izao rehetra izao tombombola ty ai anao ianao ty ai ianao ty ai tsy miova
Halleluja. Halleluja, mila fantatry ntsika sy ianao fa Andriamanitra tia antsika foana hatram'izay ary mandrakizay. Zany fitiavan'Andriamanitra antsika sy ianao. Dia amin'izao fotoan'izao tokoa dia miditra avy hatrany amin'ny fampaherezana. Anio tokoa dia fampaherezana no ataoko, tsy anao fampianarana fa fampaherezana. Zay napetraky ny tompo ato anatiko hoe ampahery anao fa tsy miova ny Andriamanitra antsika omaly anio ary mandrakizay. Ary ohatrany koa isika sy ianao zanak'Andriamanitra dia tsy tokony miova. Satria amin'izao fotoan'izao isika dia ao anatin'ity volana février ity dia volana vazotoana. Efa fantatritsika ny bolana fahaenina andiny faheny hoe mila mijery any fataon'ny vitsika isika. Tsy mila malaina fa mila mijery ny fataon'ny vitsika. Dia mila mazoto isika sy ianao. Dia ny tenin'Andriamanitra voalohany indrindra tiako zaraiko amintsika ary mifantatrintsika tsara hitantsika amin'ny obolana. Obolana fahavalo andiny fa 17. Obolana fahavalo andiny fa 17. Osy tsara ny tenin'Andriamanitra manao hoe tiako izay tia ahy ary izay fatrapitady ahy dia ahita ahy. Tiako osy tenin'Andriamanitra, ozin'Andriamanitra. Tiako izay tia ahy ary izay fatrapitady ahy dia ahita ahy. Zany hoe olona fatrapitady an'Andriamanitra izany hoe ianao zany lay olona mazoto mitady an'Andriamanitra. Andriamanitra dia tia any olona zay tia azy. Tiako izay tia ahy. Tian'Andriamanitra ianao zay tia azy. Ary teny ihany koa hoe ary izay fatrapitady ahy dia ahita ahy. Raha ianao eto tena hoe mazoto mihitsy ianao mitady an'Andriamanitra dia mahita anazy ianao. Ahita anazy ianao. Na ino situation, na ino zavatra mety lalovanao. Dia revo ianao lay olona mazoto mitady an'Andriamanitra dia tena ahita azy ianao. Ahita azy amin'ny fomba ahoana ianao ahita azy ianao amin'ny famalian'Andriamanitra anao. Ahita azy ianao revo hitanao hoe miasa ho anao izy. Mitady anazy ianao. Miteny aminazy ianao zao ny zavatra manjo anao. Dia hitanao mamaolana amin'izany fomba zany hoe hotsapanao fa tena hoe Andriamanitra mitia anao zay tia azy. Ary revo patra mitady azy ianao dia ahita azy. Ahita azy ianao amin'ny lafiny rehetra amin'ny fiainanao raha mazoto mitady an'Andriamanitra ianao. Ny tenin'Andriamanitra manaraka tiako vakintsika ho hitantsika ao anatin'ny Jeremia 29:11-14. Jeremia 29:11-14. Aintsika loatra io tenin'Andriamanitra io fa misy zavatra tiako tsoako ao anatin'io teny io anapiny antsika amin'ny fahazotontsika mitady an'Andriamanitra. Osy tenin'Andriamanitra manao hoe fa izaho malala ny hevitra hieverako anareo hoy Jehovah dia hevitra ahatonga fiadanana fa tsy loza mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany. Ary andiny fa 12 ozy izy hoe ary iantso ahy ianareo ka andeha sy hivavaka amiko dia hiaina anareo aho. 13 ary hitady ahy ianareo dia ho hitanareo aho raha katsahinareo amin'ny foninareo rehetra. Mijanona kely tsika amin'ilay andiny fa 13 teo Osy tenin'Andriamanitra manao hoe ary hitady ahy ianareo dia ho hitanareo aho raha katsahinareo amin'ny foninareo rehetra. Zany hoe itsika revo miteny hoe mila mitady an'Andriamanitra isika tsy hoe ataotao ohatr'izao fotsiny fa tena hoe fontsika. Osy tenin'Andriamanitra raha katsahinareo amin'ny foninareo rehetra. Ny fontsika rehetra
tena miresaka amin'Andriamanitra, mitady anazy na fotoana mafaly anao, na fotoana mety hoe mampalahelo anao, na fotoana mety hoe mampiketraka anao, makivy anao, mareraka anao, dia hozy tenin'Andriamanitra ary hitady ahy ianareo dia ho hitanareo aho raha katsainareo amin'ny foninareo rehetra. Maro ny olona amin'izao fotoan'izao ary indrindra teneko hoe kristianina mihitsy amin'izao fotoan'izao maro mandalo zavatra sarotra ary efa niteny mihitsy n'Andriamanitra rehefa tonga ny andro farany tena mihamafy mihasarotra ny zavatra fa isika zanak'Andriamanitra tsy tokony miempotra mihitsy rehefa mahita an'ireny zavatra ireny. Niteny Jesosy hoe rehefa hiverina za hoe ahita finoana ve. Tsy ny olona zao tontolo zao inge ny resany momba an'izany fa isika senao efa mino azy, isika senao efa nandray an Jesosy Kristy ho tombo sy mpamonjy ny fiainantsika. Tsy haiko ny zavatra lalovanao, tsy haiko ny zavatra atrehanao amin'izao fotoan'izao, fa Andriamanitra ny lohatenitsika averiko eto hoe izy ilay tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Mazoto foana izy miaino atsika, mazoto foana izy mamaly atsika. Fa isika koa mila mazoto na fotoana sarotra, na fotoana mampifaly atsika, na ino fotoana atrehantsika, mamaly présent foana izy raha vao mitady azy, raha vao miantso azy tsika. Indrindra raha isika senao tena hoe mazoto mitady azy, zay ny teny teo. Jerenantsika nge 2:4 ozy izy ny teny hoe ieny ho hitanareo aho hoy Jehova ary ampodiko avy amin'ny fahababony ianareo ka angongo avy amin'ny firenena rehetra sy avy amin'ny tany rehetra izay nandroako any ianareo hoy Jehova, ka ampodiko ho any amin'ilay tany efa nanolorako anareo ho baboiny. Zany fitiavan'Andriamanitra atsika sianao. Zany hoe Andriamanitra zany efa vonona fa isika sianao misy para mila ataotsika. Le izy koa zareo tsy hoe tapitra ty volana février ty dia tsy azoto intsonsika. Fa rehefa miaraka amin'Andriamanitra dia mila mazoto amin'ny fotoana rehetra. Misy olona zany ao anatin'ny SCI nandefa poste izay tena nakasika ana ilay poste da hoe manao hoe aza mivoady amin'Andriamanitra ohatra ka hoe tsy ho tatirahanao ilay zavatra niteneninao. Matetika isika miteny hoe mivoady amin'ny tompo fa ho ataoko zany, tena ho ataoko zany. Raha ho ataonao zany Jehova dia ho ataoko zany. Ataonao zao dia tena mivoady aminao dia zao indray no ataoko anao. Nefa ny akabetsany amin'ny fotoana ataon'Andriamanitra ilay zavatra nangatantsika dia avy eo adintsika ny voady nataontsika tamin'Andriamanitra. Isika rehefa miteny zavatra mila mazoto manatanteraka anay izy. Mila zany tsika miaina araka ny tenin'Andriamanitra eny. Indraindray mety hoe misy arerana, misy fahalemena, mety misy zany amin'ny fiainan'ny olombelona. Kanefa Andriamanitra miteny amintsika raha ohatra ka isika dia malemilemy. Fanjakan'Andriamanitra nge nataony robaina hozy izy izay mahery. Isika senao zany mila mahery foana, mila mazoto mitady n'Andriamanitra foana. Amin'ny fotoana ho avy Jesosy dia tena ahitantsika senao izy tena hoe mazoto amin'ny asa izay nampanaovina antsika. Dia ho faly izy. Mila mazoto tsika senao mitady an'Andriamanitra na inona na ino fotoana. Fijoroana vavin'olombelona kely raha ohatra ka hoe miteny ho anay nandalo fotoana sarotra kely tao anatin'ity herinandro ity fa rehefa mivavaka amin'Andriamanitra izy mamaly présent foana.
rehefa mizatra ianao, rehefa hoe mitady an'Andriamanitra, mazoto mitady azy foana ianao, dia mamaly anao izy. Tsy haiko ny zavatra lalovanao ao, eo mahita ny Ravavina Dia, Ravafelana, Anada Eli, Anada Erika, Anada Novolaina, mbola misy ambonimbony ihany fa izao no hitako. Ravavy Stefanie, hiteny aminareo hoe Andriamanitra mahita ny situationtsika rehetra, fa miandra antsika izy, mitady azy, mitodika aminazy tanteraka, mazoto mitady azy araka ny teny, dia amaly antsika izy. Zay ilay tiako teneko amilay lohateny hoe Andriamanitra antsika tsy miova, omaly anio ary mandrakizay. Fantatritsika io tenin'Andriamanitra io amin'ny Hébreu 13:8, ny Jesosy hozy tenin'Andriamanitra hoe tsy miova, omaly anio ary mandrakizay. Jesosy Kristy no tsy miova, omaly anio ary mandrakizay. Raha mijery koa tsika ao Malakia 3:6, Malakia 3:6 koa, hozy tenin'Andriamanitra manao hoe fa izao Jehova dia tsy miova, ary ianareo ry taranaky ny Jakob dia tsy ho fongana. Izy tsy miova, ary raha tsy miova izy dia manana fanantenana isika, satria izay nilazainy tokoa dia izany no ataony amintsika. Raha mazoto mitady azy sika sy ianao, dia tena amaly antsika izy. Eto zareo be da be ny anarana azontsika atsoina n'Andriamanitra, fa anarana vitsivitsy ihany no resako amintsika eto androany. Tsy haiko hoe ao anatin'ny situation inona misy anao amin'izao fotoana izao, dia jerova ilay Andriamanitra io tsy miova, ary mbola mazoto izy mamaly anazy, mamaly anao araka ny anarany hoentina. Jerevantsika voalohany indrindra hoe izy ilay El Shaddai. Tenin'Andriamanitra momba an'izany hitantsika ao anatin'ny Genesis 49:24. Inona moa ny dikany El Shaddai? Kanefa hozy tenin'Andriamanitra manao hoe kanefa mateza hery ny tsipikany, ary mailamailaka ny sandriny tanany. Avy amin'ny tanan'ilay maherin'i Jakob dia avy ao amin'ny mpiandriny izay vatolampin'i Israely. Io teny io milaza fa hoe Andriamanitra mahery indrindra, ilay El Shaddai. Andriamanitra mahery indrindra. Inona situation lalovanao amin'izao fotoana izao? Izy ilay mahery indrindra, amonjy anao izy. Izy ilay mahery indrindra, ahefa ny zava-drehetra izy. Tsy misy zavatra tsy sain'Andriamanitra ataony. Hozy teny manao hoe ny hery rehetra dia fa ananany izany. Ananan'Andriamanitra hery rehetra. Ary hozy koa ny teny hoe tsy miova mihitsy izany heriny izany. Hatramin'izay ka hatramin'izao ary mandrakizay tsy miova ny heriny. Mila herin'Andriamanitra ve miasa amin'ny fiainanao ianao? Mazoto mitady azy ianao. Mazoto mitady azy ianao. Ilay El Shaddai dia amonjy anao. Ilay El Shaddai, ilay Andriamanitra mahery dia ho avy amonjy anao amin'ny fotoana sarotra lalovanao. Raha mijery indray itsika ny Shalom, Jehova Shalom. Ampiasaintsika foana izany ary mifantatritsika hoe Andriamanitra ny fiadanana. Izany teny izany hitantsika amin'ny